Maro ny olona mangataka viza. Efa ela ianao ny andro ny vizanao. Raha mahakasika anao, na ny zanakao, na ny ray aman-dreninao, na ny namanao, dia hivavaka tsika. Partageo aminy n'aiza plateforme misy anazy, na atao amin'ny Facebook na ao amin'ny Instagram na ao amin'ny TikTok na ao amin'ny WhatsApp. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra ny voninahitro mivavaka amin'ny anara-maherin' Jesosy ho an'ny zanakao izay miandry viza amin'izao fotoana izao. Mandidy ny fanaratsy rehetra izay manatara ny fiainan'ny zanakao, indrindra ny viza. Resy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Potika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo Andriamanitra manomboka amin'izao sekondy izao, mivavaka ary ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa hivoaka ny vizany. Ireo viza efa niandrasana 2 herinandro, 2 volana, 5 volana, mety herintaona mihitsy azy, anokatra lalana ianao. Andriamanitra ne hikasika ny anaranao sy ny numero anao ka ho voantso ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Mivavaka ho an'ireo izay miandry appel avy any amin'ny ambasady. Raisy zany appel zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy zany amin'ny herin'ny fanahy masina. Manana finoana hivaly ny vizanao dia aza tianao ny miverina mijoro vavolombelona. Tahina mihoatra tompoko.